Miarahaba atsika mpanaraka ny télévision malagasy amin'izao tolakandro izao mamerina fiarabana satria araka ny fananarantsika azy teto hoatry ny anikeo atoandro dia ty androandroany faha efatry ny volana marsa roapolo sy roa arivo ity no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ho an'ny antenne mera rotota efa narantsika teto ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany fivoriana izany tany amin'ny antenne mera pirenena amin'ny ty tolakandro ity dia eto amin'ny lapa-maitso nanosy kely antenne meran-doolona no anokafana izany fivoriana izany izay marihana moa fa araka ny voafaritry ny andininy fa enina amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana dia roamby folo andro tsy mihoatra ny roamby folo andro ny fanatanterahana izay lalàna izay izay fivoriana izay ary raha araka ny fantatra ihany koa dia ny filan-kevitry ny minisitra no nanainga nanapaka ny nampiantso ny fivoriana tahaka izao ny androm-panjakana rotota raha ny voafaritry ny andininy fa enina amby sivifolo ao amin'ny lalam-panorenana dia androm-panjakana mpanao lalàna antenne mera mpanao lalàna ary eo no hipetrahan'ny rafitra roa samihafa mpanao lalàna eto amintsika ho an'ny antenne meran-doolona manokana dia misy ny andraikitra miavaka dia ny fiahina ny vondrom-bahoaka-patrana ny collectivité décentralisée izay andraikitra ny meny lalam-panorenana izany antenne meran-doolona izany ny tsimbalivaly eo amin'ny fanaovana lalàna anisany nomarihina manokana io teny Tsimbazaza androany ary ho an'ny mpanara-baovao na ny bruit de couloir eto amin'ny lapa-maitso na nosy kely dia miandry ny valina ireny fanamarihana teny Tsimbazaza ireny ny eto amin'ny lapa-maitso na nosy kely satria voalaza tamin'izay fotoana izay fa misy ny lalàna izay milona ato amin'ity lapa-maitso na nosy kely ity raha ny filazany ny filohany antenne mera pirenena moa hatry ny anika maraina hatramin'ny taona misy lalàna efa tany amin'ny taona enina amby folo amby roa arivo misy lalàna dimy izay tokony ho tinapaka misy ny lalàna telo tafiditra ao anatin'izany ny sata amin'ny fehiny mpanohitra izay mbola tsy lany tato amin'ny antenne meran-doolona tsy mbola nodinihana teto amin'ny antenne meran-doolona hoy ny eny Tsimbazaza ampoizina araka ny voalazany ny mpanara-baovao fa hisy ny fanamarihana famalina izay fanamarihana izay ato anatin'ity fivoriana ity ny antenne meran-doolona dia rafitra mpanao lalàna mizara roa ireto antenne meran-doolona ireto eo ny antenne mera voafidy mpifidy lehibe no nifidy azy ary eo ny loholona izay voatendry izay no niakarana teto amin'ny ity lapa-maitso nanosy kely ity hatreto aloha zany dia mbola mijanona amin'izay rafitra na izay loholona teo aloha izay ny mpikambana ato amin'ny antenne meran-doolona dia ny voafidy sy ny voatendry teo aloha mbola tsy tapitra raha teo moa ny feptom-piasan'ny antenne meran-doolona araka ny voalaza fa mbola mitohy izany fepto mpanaovan-dalàna eto anivon'ity antenne meran-doolona ity efa akaiky ny hanombohan'ny fotoana raha ny tahaka ny mahazatra satria efa tazaneto ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernementa ary ireo olona ihany koa dia efa mamonjy ny toerana nasaina namonjy ny toerana izay misy azy ny andrasana dia ny fahatongavany ny filohan'ny antenne meran-doolona Andriamatoa Rivo Rakotovao ary andrasana ihany koa ny lahateny izay ho ataony mandritra izao fotoam-panokafana izao ny mpitantsoratra moa sy ny filoha-levitra dia efa namonjy ny toerana izay nisy azy ny antenne meran-doolona dia
atao hoe mivory isaky ny fotoana anokafana fivoriana tahaka izao ny Tsimbazaza ny tapany maraina ny mahazatra antsika ny Antenimierandoholona eto amin'ny lampamaintsona Nosykely ny tapany hariva ny feptom-pivoriana dia mitovy ihany koa araka ny voafaritry ny lalam-panorinana ny fivoriana izao natao dia ho fanatanterahana izay voarakitra ao anatin'ny lalam-panorinana ny tsara homariana fotsiny amin'ity Antenimierandoholona ity eo amin'izay fahefana fanaovan-dalàna izay dia maso faharoa mijery ny lalàna izy izay no amaritana mazana ary ilazana matetika ny hoe ny fanaovan-dalàna amin'ny tany demokratika dia tsy ndala tokana akory fa misy maso roa mijery azy bicamera izay moa no terme izay fomba filaza iraisam-pirenena bicaméral ny caméra dia maso ary le bicaméral dia hoe maso roa izay système izay no ampiarina eto Madagasikara amin'ny fananana ny antenimera rotota maso anankiroa mijery lalàna ny nomariana anko maraina teny Tsimbazaza dia ny hoe navette izany hoe indraindray raha misy lalàna lany avy any Tsimbazaza ka miakatra ty amin'ny lampamaintsona Nosykely dia asym-pandiniana ka raha mbola misy ny fanamarihana na ny atao hoe fanitsiana tokony atao dia miverina iny Tsimbazaza indray izany lalàna izany dia iny indray no ataony fanitsiana dia rehefa avy eo miverina mankaty amin'ny lampamaintsona Nosykely mandra-pipetraky ny zavatra rehetra ho lalàna tena raikitra anambarana zay fa tsy dia moramora akory ny fandaniana lalàna fa misy saina mihevitra sy misy fandinihana lalina vo apetraka ireny lalàna ireny ny Antenimierandoholona amin'izay maharafitra maso faharoa mijery ny lalàna azy izay dia manana ny heviny sy ny tolokeviny eo amin'ny fanitsiana na fanamboarana na fanatsarana na fanovana na fanafonana koa aza ny lalàna fahefana izay nomeny ny lalàna-panorenana azy izany amin'izao fotoana izao dia efa tazana miditra ihany koa ireo mpitarika androm-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena mamonjy ny toerana izay hisy azy ny Antenimierandoholona amin'ny maha loholona azy izay dia manana ny fepetra manokana hividianana azy tsy mitovy amin'ny an'ny solombavam-bahoaka izay fidiana mivantana na ny suffrage universel direct ny fomba hividianana azy fa misy ireo sokajin'olona izay efa voafaritra grands électeurs izay mividy sy mametraka ireto olona ireto ny taona aza izay ahafahana milatsaka sy mandray andraikitra amin'izany loholona izany dia voafetra hatramin'ny 70 taona no ho miakatra ary izay zavatra izay dia mametraka azy eo amin'ny toerana atao hoe manam-pandinihana bebe kokoa eo amin'izay lafiny lalàna izay ampoizina fa ao anatin'ny kabarany filohan'ny Antenimierandoholona dia mbola hiverina ny zavatra sasatsasany izay efa voalaza teny Tsimbazaza tahaka ny zava-nitranga teto amin'ny firenena ny tondra-drano ny mikasika ihany koa ny haintany tany atsimo ny fiaraha-miain'ny malagasy moa no tena voizina amina toe-javatra toereny ary iaraha miombona angamba ny fiheverana ny hoe tsy tokony hosandaina amina fomba fijery na interprétation politique ny zava-mitranga toereny mba tena ho mariky ny fiombonam-po sy fiombonana amin'ny zava-mitranga amin'ny vahoaka malagasy na tamin'ny faritra izay tratra ny tondra-drano zany na tany amin'ny faritra izay tratran'ny haintany miditra ny efitrano fivoriana ny filohan'ny Antenimierandoholona Andriamatoa Arivo Rakotovao
ny fihiranany hiram-pirenena moa dia tsy azo dinganina amina vanim-potoana toy izao satria raha-pirenena no hodinena eto. Hajany manana ny hasiny ary indrindra manana ny hira izay mampiavaka azy i Madagasikara koa amin'izao fivoriana izao dia horediontsika ny hira-pirenena. Orina izay firantonana ny hiram-pirenena izay dia ny famakina ny lalàna mifehy izao fivoriana izao. Raomanga ny raopotsy mamiratra mandefa tara-pahazavana ho an'ny Sarababen'ny Kitana ny vahin-danitra fa lohataona ny andro, lohataona arabaky teny, lohataona tokoa satria ataotsika fa tsy diso isika raha mifampiaraba samy miratava noho ny taona izay azo lazaina hoe ao anatin'ny vaovao ihany satria 3 volana izay no volana fahatelo ny diavintsika. Koa arahaba ampifaliana, arahaba ampitsikina, arahaba ankamiranana ho solom-pifandraisan-tanana dia afaka mitehaka isika. Dia miarabantsika miatrika izao fivoriana tsy ara-potoana araky ny lalàna izay notapahany tao amin'ny gouvernemanta izao miatrika izany isika. Izandro ny tompon'ny filanjana, izoko ny tompon'ny fahefana, ny ray aman-dreny ny tompon'ny fampianarana ary ny filoha no tompon'ny fandaharana, koa antolotra mpanajana n'Andriamatoa Filohan'ny Antenimierandolona ny fandaharan-teny hoety manomboka izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Misaotra tompoko nanome fitenenana. Afaly miarabantsika rehetra. Alohan'ny tena nomboana nefa amin'ny kabary fanokafana dia
omentsika ny ramatoa loolona mba hamaky ny décret mpanjakana zay nampiantso atsika hiatrika an'izao fivoriana tsy ara-potoana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Koa dia menanao ramatoa loolona ny fitenenana tompoko. Misaotra Andriamatoa Filoha nanome ny fitenenana. Toy izao ara ny voalazana lam-pandrenana sy ny didim-panjakana manaiky ny antenimiran-doolona nanao izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Article 76 de la Constitution. L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire sur un ordre de jour déterminé par décret du président de la République pris en Conseil des ministres, soit à l'initiative du Premier ministre, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. La durée de la session ne peut excéder 12 jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Article 85 de la Constitution. Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables par analogie au Sénat. Tout ça, décret portant convocation du Parlement. Présidence de la République, décret numéro 2020-212 portant convocation du Parlement en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 76 et 85, vu le décret numéro 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2019-070 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, en Conseil des ministres décrète, article 1er, en application des dispositions des articles 76 et 85 de la Constitution, le Parlement est convoqué en session extraordinaire à partir du mercredi 4 mars 2020. Article 2. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder 12 jours. Article 3. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend l'examen et l'adoption des projets de loi de ratification des ordonnances. Article 4. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6, alinéa 2 de l'ordonnance numéro 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Article 5. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait à Antananarive le 26 février 2020 par le président de la République, André Rajoelina, par le Premier ministre chef du gouvernement, Ntsay Christian. Misaotra ny ramatoa loolona isika namaky an'ilay décret mba ampahafantarana antsika ny lalàna amin'ny fe zany indrindra ny ahafahantsika fampiantso fivoriana amin'ny zao 4 marsa amin'ny 3 arivo izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, eo anao Andriamatoa filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Andriamatoa filohan'ny filan-kevitry ny ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana ara-dalàna. Ao isika mpikambana amin'ny maharitra sy nareo namana loolona izay manatrika etony amin'izao fotoana izao. Ao indrindra ianareo mpikambana amin'ny gouvernement izay tonga manome voninahitra an'izao lalonana izao. Arabaina manokana amin'izany ny ministra roa ngavy izy ireo na telo raha tsy diso satria mino fa zay ngamba vao tonga tato amin'ity toerana fivorian'ny antemeran-dolona ity koa arabaina mpanajana tokoa ianareo tompoko. Tsy adino ihany koa ny talehan'ny kabinetra ny voamiera maleo tena momba ny fifidianana, misahana amin'ny fifidianana izay misolo tena ny filohan'ny zany voamiera izany. Miaraba antsika rehetrarehetra, elana tsindra sendra misy ny
tsy voatonona amin'ny laharany sy nandraikitra izay misy azy fa ataoko amin'ilay banky tokana hoe tompoko lasy tompoko vavy adjaina isany. Ny voalohanteny dia fiarabanantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ity efitrano malalaka fivorian'ny antenimieran-dolona izy ity antenimieran-dolona. Faharoa dia velom-pisoron'Andriamanitra isika satria tonga amin'izao taona izao mety efa volana marsa tokoa nefa ataoko fa tsy mahadiso ny mbola miarabantsika tratry ny taona vaovao satria zao tokoa vao mioneto amin'ny fomba ofisialy ka dia mamerina ny fiarabana sy firarian-tsoa ho antsika rehetra izay manatrika eto na ny mety tsy ho afaka mba ho taona anjakan'ny fahasambarana fahasalamana ary sy ny fampandrosoana marina eto amin'ny firenenany ty taona 2024 ity. Nefa vao ny andony taona dia betraka ny etsaketsaky ny natiora raha zay fotsiny lazaina dia niaran-doza ty firenentsika ity. Mpaitandrazana tamintsika tamin'ny faritra maro teto amin'ny nosy tamin'ireny tondra-drano sy cyclone ny haitany izay mahazo ny mpaitandrazana. Miara-makahery isika an'izy ireny miondrika tsy mamono fotamandry akory fa miondrika milaon'ireo olona namony ainy ary makahery ny fianakaviana ary mba tsy ho ela fery ane izay nitondra ratra tamin'ireny ary isika rehetra ane ifanome tanana mba ifamonjena an'ireny avatsika latsaka ao anatin'ny fahaseranana ireny. Adiditsika rehetrarehetra izany efa nanao ny fitondram-panjakana rehefa manao ny fitondram-panjakana rehefa tany ny filoham-pirenena tany avaratra tany atsimo dia amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy izany. Filohantsika rehetra iny tsy za irery na ianao irery fa filoham-pirenena iny ka mirehare isika fa rehefa tonga ny filoham-pirenena dia amin'ny anarako amin'ny anaranao amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no ifamonjena izany. Tsy mahasakana ny mety tolotra ataony tsirairay izany fa zavatra lehibe zany eo amin'ny fitantanana firenena fa tsy tokony izany no isian'ny fijerena hoe iza ny nanao iza ny tsy manao fa raha tsy nanao tokoa ny filoha dia mety ho gagaga isika. Fa averiko misaotra ny fitondram-panjakana misaotra antsika rehetra satria amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy amin'ny asa mampafiloha azy ny noko fa nanaovana ny ireny fa tsy araka ny feo mandeha etseroa zay tsy hita loatra zay andraisana azy amin'ny mafirenena antsika. Koa zany tsy maintsy raisantsika ina afahantsika mampandroso ty tanindrazantsika ity. Ny faharoa dia ny antony vorintsika androany dia satria nampiantso amin'ny alalan'ny décret ndraisina tao amin'ny filan-kevitry ministra ny fitondram-panjakana maefa iantso atsika ivory tsika aloholona. Nisy adihevitra kely teo anelanan'izay zany ny alako tsiny zay ny teny ilazako azy hoe voankeo maraina voanalifa ny invitation satria raha nihaino tsara isika tamin'ilay convocation teo dia tsy voalaza ao ny objet zatra laza atsika nefa raha ny lalàna nyjerena tsy mitovy ny procédure de dépôt zoan'ny gouvernement tany mieritreritra hoe ary ny aterinay voalohany tsy misy olana zany fa amin'le décret dia tokony voafaritra ao na mijery ny article 76 ianao na mijery ny article 84 dia ny fepitaona faritany lalàna anatin'ny décret dia ireo lahadinika atao amin'ny antenimera rotota tsy voasoratra atao zany ka nampisalasala tsy fantatra firy ny isany inona daholo la izy ka natonga anay mbola nanoratra tany amin'ny premier ministre hoe to mifangaro lay procédure de dépôt sy ny décret de convocation tsy natao asarotiny zany matoatsika tonga zao dia na tsy mbola voazava ary le izy fa mivaliana amin'ny apahany hoe fa naterinay any amin'ny assemblée nationale dia antany any zany tsika hoe inona re zany le lahadinika hodinianay ato amin'ity antenimieran-dolona ity.
tsisy tarainana akory zany na inona fa fametrahana atsika fotsiny anatin'ny fanarahan-dalàna. Voalaza nefa kosa ao anatin'io fiantsona io fa dia anaovana ny ratification an'ireo ordonnance zay tsy fantatra hoe inona le izy ho alefa aty amin'isika. Asiana teny ihany io satria manahirana mieno tsy voazao ihany fa taloloha dia hoe lasa sanatria ady aman'olona na ady anatin'ny rafim-panjakana zay misy na ny institution zay misy tsy atompoko isika no efa nisafidy ampanjaka an'izany fanjakana tandalana izany. Isika no nisafidy anatin'ny repoblika ary anisan'ny fenitra tena mbatratraritsika dia ny fisaraham-pahefana, séparation de pouvoir, ary ny fifanajana ao anatin'izay samy manana ny andraikin'izay kanefa ao anatin'ny fifamenoana. Diso ve raha merina fo kely ny zavanitranga satria tsy mety loatra ny fijeriko azy ny animbana ny sain'ny pretendazana fa raha mandeha zao session zao dia nandresy ny ranona resy ranona fanjakana tandalana angamba ny atao hoe mandresy satria didina voaka ny ACC ny didy eritrerentsika arahana ary tokony arahantsika dia tsy misy afa-tsy zay ary zay ihany no natonga ny andamy teny merandolona tareny filony zay avelan'ny lalàna anao an'izany requête zany ny ACC hoe to tsy voaraka ne lay didina voakanareo, tsy misy afa-tsy zay fa raha tsy nanao an'izany tokoa ny lehibe ny anteny merandolona ty nyresahako za tsy miresaky ny hafa mihitsy ho fanajako atsika rehetrarehetra dia tsy nanao ny asany zany na sanatria ve dia ho ataoko hoe diso ny didy zay navoakan'ny ACC heritaona lasa mahery izay fa tsy hoe nandresy rakoto na rabe na rasoa so dia lasa voazarazara amin'ny hevitra diso ny firenentsika. Isika no safidy an'izany fanjakana tandalana ny filoham-pirenena ny safidy zay lany rehetrarehetra dia ny anina eo amin'izany fanarahan-dalàna izany gardien an'izany isika rehetrarehetra indrindra isika nambinin'Andriamanitra manana toerana toy izao na ministre ianao na sénateur na député na filoham-pirenena ianao na premier ministre ianao dia nambinin'Andriamanitra isika manana didy mianana andraikitra hiaro an'izany fanjakana tandalana zany. Zay ihany ny joroana fa hevitra diso non débat ozy izy ny fitenenana raha ny hevitray ny hevitro ny ampizarazara ny firenentsika amin'izany ka nandeha hivory ary isika dia toa manontany tena ho iza zany nandresy fa ataonatao ny ratification mino fa hevitra diso sendra nandalo izany fa sao dia sanatria tonga amin'ilay tononkirany mahaleo tarika mahaleo milaza hoe to voazarazara ho antokon'olona isika zany tokotokon'olona ka tsy mametraka intsony ny fanjakana tandalana eo amboniny rehetrarehetra zany ny faniriana tompoko satria manahirana ihany eo amin'ny fiarahamonina raha miresaka amina olona samihafa ianao amin'ny fiainanao andavanandro amin'izay voazarazara zay tompoko enona hatrany am-piangonana ary ka raha miresaka amin'ny influence anahy ianao dia HVM angamba le maopery io maparangamba le pasteur ratsy miantso vonjy lehibe fokotany dia alao président mba le tsy hitan'ny olona fa raha hitan'ny olona miresaka aminao dia mety ho voaroka zany ve sisa amin'ny firenentsika nefa amin'ny firenentsika ny tahisafidy ny fanekena ny tsy fitovizan-kevitra tsy fandrodana fanjakana tsy ekentsika zany fa itsika no safidy any fanekena zany tsy fitovizan-kevitra zany ny fanekena fa ny hevitry ny maro no matakadavitra ny fanekena ihany kosa nefa fa tsy maintsy misy manapa-kevitra eto amin'ny firenena zany nanaovana ny rafitra republikanina satria samy manana ny asany koa mba tsy za akory ny ananatra an'izaniza fa
manarotran' zao mba iresana an'izany satria lasa fijerinay azy any amina ady hevitra tsy dia mahomby loatra no ady hevitra indraindray atao amin'ilay izy ka ilay olona manao azy ny jerenao fa tsy tsika zao raha eran'ity trano ity dia manana fahalalana afaka mijery tsara n'izay lalàna tena izy mba ilazana marina amin'ny rehetra rehefa aveo sa manany any tokony tsy maninona iny fa raha ohatra kosa ny marina dia davinao avilivily ho tompontsoanao samyrery a dia ataoko fa tsy mahasoa ny firenena izany koa ny fanaran-dalàna tompoko na tonga ny antenimieran-dolona amin'ny alalan'ny président sénat no nanao nangataka ny hoe aiza ny ratification n'ireo ordonnance zay niraisy ny filoham-pirenena satria izany ny didiny voaka tamin'ny 13 na 15 février 2019 hoe tsy maintsy ampandalovina ho ratifiena eny amin'ny antenimera rotota reo ordonnance rehetra nalina tamin'izany ary ao anatin'ny session parlementaire 2019 deuxième session azotsika vakina daholo zany tsy za na ianao ny namoaka an'izany fa ny ACC ny namoaka ka raha ohatra tena diso izy tompoko dia alao izy nanamary tena amin'izany fa teny diso tokoa tsy mba kilema fa dia manarina isika ary zany nandraisantsika amin'ny fahalemem-po mametraka ambony fitiavan-tanindrazana noho ny miazakazaka ny fitondram-panjakana hoe alao atao amin'ny session extraordinaire mihitsy satria fa tara dia alao atao amin'izao koa misaotra antsika aloha olona tonga eto amin'izao fotoana izao satria tsy mora ny natongavantsika satria tsika mbola tsy tonga ny enti-manana amin'izany fa finiavana tokoa no nasehontsika niaraka tonga amin'izao fotoana izao a hiatrika anyity a session parlementaire extraordinaire ity tsy ataontsika sakana izany eto nitsika ny ady hevitra eto isika mety tsy hitovy hevitra tsy olan'izany dia eto koa tsika manapa-kevitra amin'izay eritrerentsika fa mahasoa ny firenentsika zay eritrerentsika fa mahasoa ny firenentsika ka tsy anananao cas de conscience rapitso na fanenenana rapitso ama olona tondra firenenanao voaresaka ihany koa ny fomba mampanao ty tsy ho atao valy na sanatriavoko ifamaliana toy ny ady any an-tsena akory sanatriavoko olon-dehibe loatra isika olon-dehibe loatra isika kanefa tsara ihany mba azavana satria zavatra eniny be sy ny maro ny zavatra tenenina dia misy ihany ny elako tsy ny demelo ny fanitsiana zay tokony ho atao satria rehefa tsy ahitsinao tokoa le zavatra tenenina dia ohatra ny marina samyrery zany azo marinina ny zavatra lazaintsika amin'izao fotoana izao momba n'io resaka hoe fanajana n'ilay navety parlementaire tena ao anatin'ny jeu démocratique mihitsy io sy ny procédure parlementaire misy tokoa ireo andeha an-dalàna projet de loi na proposition de loi eto amin'ny antenimera doolona zao nefa ny tiako mba fantatritsika satria tsy dia fomba loatra tia kanefa efa vaky ambatolampy moa le resaka dia tsy maintsy mba tenenina ihany ka ilako tsiny ilako fondro a fa manaja tanteraka ny parlementaire namana indrindra fa nitarika an'izany assemblée izany fa tsara ihany kosa nefa manitsy raha ohatra tonga eto aminay ireo proposition de loi zany hoe hoentina ministre ohatra na hoentina député na hoentina sénateur ka tsy tonga eto lay atao hoe initiateur an'ilay proposition de loi ahoana moa zany tompoko ny andiniana azy azo marinina zany amin'ny PV atsika tsika namako sénateur ty amiko ty ny PV momban'izany fa tsy tonga teto a ireo initiateur an'izany meko ohatra fotsiny hoe ireny lalàna fanovana momba fananatany ireny a dia tsy tonga teto tamin'ny fotoan'andron'izany ny député tondra n'izany fehikevitra zany ka ahoana moa ny andinian'ny olona n'ilay izy misy telo izy amin'izany mety niova tokoa ny fitantanana tao amin'ny antenimera-pirenena ka mety tsy tonga tao ny tatitra hoe ka le satria député daholo ny tokony hitondra n'ilay izy a tsy tonga taty amintsika na dia ho fanajana fotsiny ary dia ho ifanometsiny ve tsika hoe maninona no tsy natao le izy misy
ana voalazy ireo noho ny antony tsy fantatritsika tsy tonga aty amintsika akory tonga tany assemblée izy ny diniana tany a dia tsy nalefa taty amintsika nefa dia voalaza fa efa ty amintsika anteny meran-dolona tsara ihany anina an'izany satria tsy mahafehirery ny toerana misy azy ny tompon'andraikitra anankiray ka indraindray mety any ampivoambony any tafajanona any ka mahatonga an'ilay tompon'andraikitra ambony solafaka amin'ny fitenenana ka zany ilako tsiny ilako fondro ny ilazana azy eto amin'izao fotoana izao misy ny karaza fahatelo alaiko ohatra ilay farany teo momba n'ilay assurance boky be efo 200 page ilay izy dia tonga teto ny 12 décembre tamin'ny 2 zany hoe ray andro tsy avitan'ny session dia eritreretina ve fa isika sénateur no manao antsinjay na manakana ny fampandrosoana raha-pirenena sa tena mieritreritsika fa tsy mety zany fa lasa boloko fotsiny tsika sanatriaviko tompoko lasa boîte aux lettres fotsiny isika lasa tsy andinika akory isika fa dia tsy maintsy atao zany la izy tsy izany itsika ary tsy izany koa ny ao amin'ny ny assemblée nationale tezitra amintsika vahoaka na metraka fatokisana amintsika raha taza amin'ny fahazany ny fomba fiasantsika fa midikan'izany dia tsy mandalina mihitsy isika satria tsy hitako ny faripahaizantsika zany voalohany ka vita andalina boky 200 page ao anatin'ny tapakandro ka hoetiny tapahana eto kanefa miankina amina secteur lehibe anankiray eto amin'ny firenena dia misy antoy izany ihany koa reo 2019 fotsiny resahantsika reo ohatra hoe loi sur la communication sy ilay hoe momba ny mpanohitra mila ady hevitra zany ny eritreretantsika azy naverina tany amin'ny commission zany fomba fiasa andavanandro ety amin'ny anteny miery izany ny anteny miery rotota mihitsy satria natao andinika itsika nanao amakafaka ka rehefa tsy ampy ny fotoana na tsy ampy ny olona eritreretintsika fa tokony mbola ifamitanina amin'izany dia andraikitra tsika tokoa no mampijanona azy ary efa nolazaina tamin'izany tompoko fa ho avy ny session manaraka dia adidiny filohan'ny anteny meran-dolona miaraka amin'ny bureau permanent no mampiditra n'izany indray eo amin'ireo lahadinika zay fampidiniana tiako any nitondra an'izay tsy fomba loatra amin'ny kabary fa tiako any nitondra an'izay mba tsy sy ny hevitra métodiso ohatra ny rehetrarehetra métodiso daholo tsika rehetrarehetra tsy fanenjehany izany akory fa alao kosa nefa ho tenenina satria na isika ary mety lasa gagagaga ihany hoe inona tokoa moa zany voaresaka zany dia ataoko fa zay ny resahan'izay tompoko indrina ho atsika sénateur dia azotsika marinina any amin'ny secrétariat général zay voalazako teo zay satria dimy amanenina eo ry any lalàna zany ka zay ny antony mbola ato amintsika la izy alohan'ny maranana dia tsy hainy tsy resaka ny ataoko hoe ny ato anatin'ny sénat nefa tsara fantatry ny rehetra tsy hita zay anafenana azy ary mahinona tokoa moa no afenina ao anatin'ny fahasiaranana ny anteny meran-dolona milafy maro samihafa fa tsy raha zaiko teo tsony lay kisarisary raha fa hoe mijery ny anteny meran-dolona dia ngiara-poto vao zany dia inona zany le sénateur hafa tsy mety zany na hoe rehefa sénat dia antoko zao zany tsy de tsara zany fijery zany raha ny hevitra ara-politika fa institution ity mety misy hevitra tsy tovizana sahira-tsany anefa isika satria eny na dia ny karamandreo mpiara-miasa mois de janvier ary dia mbola misy tsy voalohatra amin'izao fa maninona kay fa ahoana fa maninona ny toy izany apetraka fotsiny fanontaniana mba hoe ny vahoaka malagasy tanteraka tokoa ve le ahihahany namako ajaiko sénateur maro samihafa eo mety hevitra ara-politika tsy mitovy tsy maninona zany tsy voatery mihitsy fa naja anatin'izay hevitra tsy mitovy zay tsika ara-politika kanefa natonga antsika nirorosaina ihany hoe mijaly ny sénat satria tsy mitovy firena politika amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao
ny lehibe ny Sénat. Ataoko fa aty hevitra tsy tokony hipetraka zany satria ny fitantanana volam-panjakana tsy atao anaovana ery anapotehana institution anankiray. Ny olona mandalo ela velona daholo tsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra fa tsy atao an'izany fitantanana raha-pirenena. Ary nindray toa manamarina n'le ayahan'ny olona tokoa ilay izy satria rehefa mahita tokoa ve le mpiara-miasa hoe roa volana izy tsy mandray karama dia miaya tokoa izy hoe toa marina fa tsy aleo ve tsy miteny intsony, tsy aleo ve tsy miady amin'izany resaka tandalana zany amin'izay mba mandeha fotsiny araky hatramin'izay ny takalon'ny asa ataontsika. Ahoana moa ny anakananao ny eritreritry ny olona amin'izany satria zava-misy tokoa ilay izy. Zava-misy tokoa ilay izy mino fa tsy ho raisin'ilay olona fanenjehany izany fa raisitsika kosa nefa ao anatin'ny fitantanana fanjakana tsara tantana. Raha misy ny ayahan'ny fitondram-panjakana fa misy gabraraka ato, misy corruption ato, misy anatra be vava ato, dia mingava ianareo zay alefaso ato ny mpitsirika ny compte-mpanjakana. Tena mingava mihitsy eto eny ny firenena iray manontolo alefaso ato tompoko ny fitsiriana an'izany ka zay na voao dia aleo voao tsisy olan'izany satria tsika mba miady amin'izany fanjakana tsara tantana izany fa manahirana mieno hoe gabraraka fotsiny ao alatra be vavany ataon'ry zareo ao izy samy izy ao mangataka zay tompoko raha tena zany tokoa manana raha tsy mangaiky an'izany ny fanjakana manana an'izany izy manam-pitsirika an'izany manana CDE manana rehetrarehetra ato mandeha contrôle financier daholo zavatra rehetra fa raha mbola misy aya amin'izany dia mivoa tompoko ny varavarantsika na ho antsika sénateur na iza dia afaka isika mijery an'izany fa tsy dia tsara loatra no hoentina satria ao anatin'ny fahaseranana dia lasa misy aya amin'izany hoe atao tantely afadrakotra ka izany mahatonga ny raha orinasy ty Sénat ty orinasa ho ihany efa tsy orinasa izy ty raha orinasa mpanjakana ty dia natao sisa hoe anatin'ny fitantanana nresahako tompolasy tompovavy dia toy ireny société d'état na organisme rattaché amina ministère anankiray ny fitantanana azy na raha société tia dia reny le société en liquidation judiciaire reny ka dia encadrena ny fitantanana azy indrindra farabola. Nefa tsy zany isika fa institution itsika ka tsy zavatra toy izany no ampiovantsika ao anatin'ny fanajana ny ara-dalàna. Elako tsiny elako fondro fa ohatra nanarotra ny fiainonareo to tsy afaka miteny ianareo satria ho fifanajana fa miaino dia mety antany tena hoe tsy marina zany le samy président zany lazaiko ny elako tsiny aminareo fa azo amarinina azo jerevana fa anatin'ny mangarahary isika tsy dia misy olana loatra zany. Farany tompoko lasy tompoko vavy ianareo vahiny manakaja tongetoana amin'izao fotoan'izao ataonako tokoa moa tsy resaka vetivety any zava-misy. Voalohany aloha dia misaotra be tabe ny mpitandro ny filaminana sorana foana satria betsaka niezaka ataon'izy ireo toy ny ataontsika rehetrarehetra kanefa mampaneny lakolosy any satria vaovany atsimo any zay ary soran'Andriamanitra fa fanojo tany moa fa samy nanana ny antondiany za sy ny secrétaire d'état gendarmerie fa dia somary terakovotra mba tsy lazana teny hafa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana any amin'ity resaka alatra voamaso ty betsaka ny resaka mandeha ambadika ilay izy ka tsaratsara izy io tompoko tenenina amintsika namana sénateur miahany reny faritra reny isika rehetra indrindra isika manam-pahefana afaka mba anadiady an'izany ary ijery ny olona meliko amin'izany satria dia matahotra fadiranovana ny olona ka mahatonga azy iantso vonjy miantso vonjy any amin'ny fitondram-panjakana mahefy izy any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny premier ministre aty amintsika loha olona sy ny antenimera-pirenena ary indrindrindra any amin'ireo ministra zay atraky any izay antso vonjy tsy zay fotsiny akory fa tsy dia natao kabary anaovana an'izany ty kabary
fanokafana ity. Ny faharoa amin'izay dia ny vaovao mandeha momba ny resaka fanambarana nataon'ny filoha-lefitry ny senia tamin'ny lesy-pifidianana izay nilazany tarehimarika sy tsy fanakianana fa filazany tarehimarika sy fahadisoana nisy tao amin'ny lesy-pifidianana. Mety zatra mitrango zany, mety tsy tovevitsika vozy aho hoe mety mitranga tokoa zany. Amiko ny tsotra indrindra dia tsy tia resaka hoe iza nanao azy, tsy dia misy fiatraikany firy io. Ny aso venona nanao an'io sa ny mapara venona nanao an'io sa ny timma, satria ireo nieritriretina fa nanana tombotsoa anamboatra na tsy anamboatra n'izany lesy-pifidianana zany. Fa manina ny apetraka anatin'izany fanontaniana tsy manambalina zany ny firenentsika. Fitantanana ato anatiny zany fitantanam-panjakana, ka toy ireny raha mahita isika fa nisy osoka mahamenatra mamofady tao amin'ny fanomezana permis biometrika dia nisokatra fanadiadiana. Ary rary loatra raha misokatra, ka zay tompona andraikitra ao zay mampatompona andraikitra anao, tsy miafikafinao ambadiky ny mpanao fiarovana politika akory ianao, ka ilaza fa ny nizao anao ny antoko politika na nenjena anao. Fa raha ny toy izany dia tsy eken'ny fanjakana zany, dia mangataka izay raha za manokana ozy aho hoe tsy tokony hivily any amin'izany isika, na hoe fiezaka ezahana andravana ny fanjakana zay efa mijoro, fa farafaratsiny a manana didiny fitonam-panjakana. Eo nareo minisitra tompoko, sanatria izahay akory ny baiko anareo. Farary eto amin'ny laon'ny olona hoe zaho zay ny mantofolohan'ny antenemeran-dolona tsy any amin'ilay resaka fifidianana any ny ametrako fanontaniana fa ankehitriny dia ny sécurité intérieure nareo mihitsy, satria dia tsy azo inony intsony ve zany ny carte d'identité nationale nareo. Nefa zany no asehoitsika bankitsika, nanao contrat tsika nanao an'io dia carte d'identité nationale takin'ny olona. Ahoana ny tsy anokafatsika eny ivato tonga dia misokatra ny fanadiadiana, satria tsy fantatra na iny anankiray iny ny hita, fa tsy fantatra zay réseau ambady. Mahita faux permis de conduire isika tonga dia manokatra, satria tsy fantatra. Ary raha nyteny an'ireny ny olona nyteny azy vice président seni administrateur civil de ino filazana zareo azy, classe exceptionnelle, manam-pahefana eto amin'ity firenena ity, mahalala an'izay lazaina izy. Ny fanadiadiana mety marina na nadiso fa raha sanatriaviko fa tsy inoko, fa fanakorontanana firenena ny lazana an'ireny, dia hofezin'ny lalàna koa izy a. Toy iza raha manelitsao, toy ianao raha manelitsao anakorontanana firenena. Koa mino afa ho an'ity tanindrazantsika ity, aza atao ady politika zany, tsy zany ny fietretako ny atao hoe politika raha za manokana. Mino afa maromaro any amin'izany, ny antoko politika manao ny asa politika an'izy, satria ny ankehintsika ny tsy firenena. Fa ny lehibe ny antenemeran-dolona ady ozy manao antsoavo mba hisokatra fanadiadiana lalina. Mampatsiahy zay ny maranako azy ny tonga tao am'braoko tamin'ny fotoana andro ny directeur général ny imprimerie nationale tamin'izany nanao filoha par intérim ireny, dia namoaka ny ayahany izy ary laza tamiko fa antondiany tao amiko dia anao conférence de presse izy. Dia oza za tsy anakana anao, sotra mifahasahinao, tsy moramora ny zavatra olazainao ary opofon'ny olona fa marina sady diso ny zavatra olazainao, fa dia olona tompona andraikitra ianao dia malala ny zavatra lazainao, dia nanao tokoa izy. Dia aloha tsika tsy aro an'ireny, koa hosoan'ny tandrazantsika dia hozahay hoe zay mitovy hevitra amiko, sokafo rere olona fanadiadiana lalina. Amin'izay tsy oeritreretin'ny olona fa sanatria eritreretiny mety ho diso hevitra izy, fa ny zava-misy mahatonga azy mieritreretra meloka. Ka lasa voahosom-potaka eny amin'ny gazety sy ny fampahalalam